misaka ny voalohan'ny volana dia misy hevitra na misy sujet anankiray nen'Andriamanitra atsika izay fatoatsika tamin'ny volana lasa tao zao dia volana iny volany raviny tamin'ny volana teo ary sorana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao moatsika dia izao Andriamanitra évoluer manino mivoatra lalandava taloha zao raha misy zavatra tao dia izy hoe afaka taona afaka taona aby vitanao hoe ohatra fa amin'izao fotoana izao izay zavatra taonao rehetra tonga dia immédiatement daholo na nadika an'izay tonga dia eo tonga dia herinandro ray andro raha be dia be ary isorako antoako hoe itsika na ataoko hoe na fiangonana vitsivitsy azy ny olona kanefa mihoatra amin'ny fiangonan'i Jesosy zay 12 lato ny ray aza namitaka azy satsay fa tena miaina ny tenin'Andriamanitra tsika. Alleluia. Da be dia be ny zavatra azo tenena hoe zay torina eto tonga dia iainana zay iainana dia torina zay torina dia iainana zany ohatra miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Azany mahatsara ny tombontsika satria matoantsika miaina an'izany na misy tapika eo na misy fahasoavana eo dia satria tiantsika izy. Alleluia. Tiantsika Andriamanitra sy tenena manao tiantsika ny tombontsika. Alleluia. Resaka raviny alohan'ny idirantsika amin'ny fankalazana ny volana momba ny Madagasikara, mombantsika vahoaka malagasy, momba ny Madagasikara. Izy aloha mahalala tomobilina Atsangana ny tanana. Mahalala tomobilina daholo. Raha lamba tsy mahalala tomobilina. Mahalala. Raha mahalala tomobilina zany tsika dia io marka na tomobilina anankiroa tsara tarehy farany izay tsara tarehy. Avy tsy marka zany fa motera. Jaguar ataontsika Jaguar dia BMW. Ina? Limousine karazany fa tsy marka zay. Lamborghini, Mercedes. Ary ho fotsiny inona ny raisitsika? Mercedes zay tsara indrindra. Inona indray ary ny avelona rehefa hoe tsy dia tsara tsy dia tsara. Katrelanjajao. Alleluia. Dia inona koa? Anankiroa mba anankiroa koa e. Dia inona? Ataontsika hoe 1000 kilao dia 4,000 Mikilao zay ohatran'ny automobile ngezangeza zay ohatran'ny vanina fa ny taloha be reny. Zany hoe ilay taloha zany raha tenentsika hoe ilay taloha zany ratsy moa ilay vaovao tsara. Misy BM sy Mercedes any taloha zao ilay izy. Atao hoe 2 chevaux zany ny ray dia Mercedes ny ray zay dia inona koa dia Jaguar ny ray zay dia zao enao tompony ilay 2 chevaux zay dia namanao manana Mercedes ray dia manana Jaguar ray. Ary tsara ty zavatra teneniko anao ty dia enao tsy mijery ilay 2 chevaux anao fa ilay Mercedes ilay Jaguar namanao ny hitanao dia tena tianao mihitsy za hitaingina ny Mercedesinao io dia avela mitaingina ny Mercedes ianao fa satria tsy hanao ilay izy dia anao ve eritreritra hoe hijanona anatin'ny Mercedes io foana? Tsy mijanona tsy maintsy ho avy ny fotoana tenenina aminay ndana amin'izay ho hidina fa inona ary ty
Zay sady zay aloha dia ohatr'izay koa efa nidina tao anatin'ny Mercedes koa dia tia handeha amin'ilay Jaguar indray sady zay dia indraindray sarotra be miditra ao anatin'ilay Jaguar zaho mba tia taingina Jaguar eva rehefa mitaingina Jaguar ianao tsy maintsy fafana aloha ny kiraronao vao miditra tao anatin'ity tomobily ity ianao dia atao daholo zay efort rehetrarehetra dia rehefa tonga ao anatin'ilay Jaguar amin'izay ianao dia anao hoe mieritreritra fa hijanona ela ao satria tsy hanao le izy fantaniny antanio namanao e dia so ny zavatra mitranga ohatr'izay ny zavatra mitranga amin'ny malagasy Madagasikara taka le desevaux fa Madagasikara misy volamena be ao anatin'ny malina an'le desevaux misy vatsoa anaty malina an'le desevaux tsy mametsiny azy miazakazaka ty Maorisy any Madagasikara satria tiaraka ty hiasa daholo fa na oviana ty Mercedes Maorisy ty tsy hanao io zay mahatonga ny hoe tonga ny fotoana dala mody tapitra ny visa nanompo teto anao 4 taona 20 taona 10 taona 12 taona 20 taona fa tonga ny fotoana ozy izy dia tokony izay dala mody fa tsisy lavina anao tsony dia mody ianao mariny zasa tsy mariny zasa tsy mariny dia avy eo mialetika hoe mijany dia hitaingina Jaguar mankany Canada tatoprix mankany Canada fa ianao nga mieritreritra fa rehefa tonga any ianao le Jaguar indrindra fa anao le desevaux anao dia izao zavatra miseho ohatrany hoe satria resaka rariny resantsika resaka io rariny ary tsy misy mametsiny ao aloha rariny fa zao le izy le desevaux anao zany satria ianao mivariana loatra tamin'le Mercedes le Jaguar dia olo-kafa lasa maka ny piesa le desevaux anao maka le inona ny piesa zao ohatra piesa ohatra hoe pneu ohatra lasan-drala varavarana dia lasa ny varavarana dia banana be dia lasa daholo zay dia lasa ny pneu tsy hita ny batery zay mahatonga delestaziko tsy hita ny batery zay dia zao le izy dia ianao miverina dia miteny ianao hoe ty zavatra ty anao fa manina nalaina piesa fa ianao tsy teo lasa izy indray ny tompony zasa tsy zany aloha zasa tsy zany tiako tenenina amin'izany dia zao Andriamanitra nampiteraka anao tao Madagasikara zay sa tsy zay na iodika verina na iodika vana na efa misy soratra be eto hoe malagasy na tsy soratana penina zava misy soratra ngeza be eto za zao 30 taona taty mihoatra efa haiko azy créole dia zay mihitsy matsy créole ka haikosy créole bien sady anglisy atao fahamanana zay izy zay tsara tokoa eto Mercedes tsara fa isaky ny mandeha tsy maintsy hoe gazy fo zay sa tsy zay dia ny rariny itsika zany mila sarotiny amin'ny zavatra ananatsika mila kojakitsaina ny zavatra anantsika izy zay misy ao antsika voalohany eto ambonin'ity tany ty ray aloha nomena vatana ianao dia mila kakarainao ny vatanao io amin'ny lafiny ara-pahasalamana aza atao mihinana menaka be ny vatanao io fa ianao nge no kojakozan'io e faharoa omen'Andriamanitra anao Madagasikara sa tsy zay ianao koa raha miditra ao anaty Mercedes tsy tonga ianao dia manao maloto ao anaty Mercedes tsy maintsy diovinao tsara ny ao anaty Mercedes zay mahatonga ny hoe ataovy tsara ny zavatra atao Maorisy alleloia fa mila atsika sarotiny amin'ny ananantsika dia Madagasikara zay be dia be ny tanora
mitsoka ao Madagasikara satria tsika tsofa fanambola velona izay mahatonga le hoe rehefa tsy ianao mikarakara ny taninao dia ny olona mikarakara dia ianao atao izay androananao eo satria misy volamena be ao anaty kofraka satsy zay alleloia tikanao hitandrina ny rariny satria rariny loatra raha Madagasikara ho an'ny malagasy Maurice ho an'ny maurisiana ny Frantsa ho an'ny frantsay za zao faly mihitsy hoe rehefa miakatra ny fitondram-panjakana eto dia hoe maurisiana aloha voalohany normal be zany fa ny antsika koa tokony malagasy ho voalohany amen amen tsara amen rariny zany tsy misy mihoatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny teneniko anao zany satria sitrapon'Andriamanitra ao ny Genesis hoe tia ny tany meko anao karakarao ny tany amen zay ny asan'ny Adama sy Eva tao asahany be karakara ny taniny alleloia 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 tsara ny tompo isam-bolana moa tsika ho a dia mijery lohain'hevitra ray ary mangataka amin'ny tompo mihitsy hoe tompo inona ny tena tiana tenena zay zao omaly tamin'ny valo alina nanana fisainana hoe tena mety zao angamba ny tia ny tompo tenenina mety zao efa zarazaraiko amin'ny vadiko mety zao ngamba ny tia ny tompo tenenina fa tsy maintsy niandry ny teniny tompo mihitsy ahoana tompo inona ny tena tianao ifantohanay ty volana ty inona ny zavatra ilainy vahoakanao amen dia faly ny tena fa tsy nanadinantsika ny tompo alleloia tenena amin'ilay tsy nanadinantsika ny tompo hoe be dia be mety nandalo seda tafaratra fa iny sedra iny nahitanao hoe ijoro amin'ny rariny venao sa tsy ijoro amin'ny rariny ijoro amin'ny fahamarinana venao sa tsy ijoro amin'ny fahamarinana alleloia zay rehefa misy tena anankiray mantsy ka misy situation mahazo anao dia mipetraha kely aloha miverena kely aloha mininona amin'izay ao dia eritrereto hoe zao ny tenin'Andriamanitra inona ty atao alleloia alleloia zavatra rehetra ohatra ianao anao passeport dia mangataka an'ity asala tsy aty fa tsady manao an'ity ianao manao an'ity koa zay dia amin'ny maha kristianinao be lehibe ny teny hoe io ohatran'izao tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa teneniko marina aminao fa raha mijoro amin'ny fahamarinana ianao mijoro amin'ny fahitsiana ianao mijoro amin'ny rariny ianao fahataon'Andriamanitra miavaka ianao alleloia ninona situation misy ao ary vo mainka any amin'ilay sarotra mihitsy ianao no navahan'Andriamanitra amin'izay ianao tsy mirehare hoe zany na vita azy alleloia alleloia misy izy ny amin'ny Romanina alleloia ao tsara ve tsika ao tsara tsika alleloia Romanina toko faraiky ambin'ny folo andiny fahaenina ambin'ny folo ozy izy ny tetoko hoe ary koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany ary raha masina ny andro voalohany masina avokoa ny andro manaraka rehetra alleloia alleloia tsara ny tompontsika tamin'ny volana lasa teo tsika nijery ny rariny namakafaka ary nanomboka iny fa tsy hoe ina moa tisy teo fa tsy hoe tapitra teo dia rany dia natany atao fa tompo ty taona ty dia taonany fivoarana amen zany hoe ny fiainantsika zany mila mivoatra fiainantsika ara-panalo mila mivoatra sady zay dia aveo ny fiainantsika andavanandro koa mila mivoatra ny asantsika mila mivoatra daholo satria fotoanany fivoarana ho antsika zao amen amen tsara dia ndraiky io mety mieritreritra zay hoe mivoatra amin'ny fiainanay paster mivoatra amin'ny hembitra zany rehefa mihembitra zany dia c'est pour mieux sauter ny dikany alleloia efa manaraka an'Andriamanitra
amin'ity volana ity dia tena tian'Andriamanitra tsika. Amen. Tian'Andriamanitra tanteraka tsika hoe ary tian'anehoana zava-dehibe. Fa ny fanehoana ilay zava-dehibe dia aty am-piangonana. Aiza? Aty am-piangonana. Raha tadidinareo tsy nataotry ny natao programa mahazatra androany. Tatsay. Fa par révélation teneniny tao zany hoe zay mahatonga ny teny hoe fivoriana prophétique ty fivoriana androany ty fivoriana rahampamany. Alleluia. Inona sitrapon'Andriamanitra? Inona tianao Andriamanitra? Inona zavatra ao am-ponao anay? Alleluia. Dia zao ny teny tomponay. Zao le izy dia amin'ity tendrombohitra ity no anaovako zava-mangalava. Alleluia. Ity amin'ity tendrombohitra ity ozy ny tompo no amerinako aminao ny fiainanao. Ity amin'ity tendrombohitra ity ozy Andriamanitra no anaovako latabatra feno matavy ny divay madio ary hinana ny zanako. Alleluia. 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 Tena seho ny tompo hoe tena miara misakafo tena fifaliany be izy. Zao koa ny tena hoe ireo fahavalo izy dia zao ahitanao ahitan'le latabatra. Fa izy tsy hinana fa ahitanao hinana izy. Ary toy izay fotoana zay. Alleluia. Hitanao io fikelezana nataonao io ne. Ianao zao androany sarotra be misy androany satria lasa drala politika nakabetsara. Zany zany. Mety hoe sarotra be koa ny iainanao amin'izao fotoana zao. Fa ozy Andriamanitra hoe tonga ny fotoana hipetraka eo ambony latabatra ianao dia hinana ianao. Alleluia. Noho izany ambarako fa ity volana ity volana mety tenena aloha ianao tsy kely aloha ianao ve le hinana venao io aloha sa ianao rehefa mihinana nefany Andriamanitra dia Andriamanitra malala fomba. Zany sa tsy zany io? Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra malala fomba izy. Dia dikan'izay anizany etsona izy hoe eny tendrombohitra masina, eny tendrombohitro masina, tendrombohitra Andriamanitra io. Amen. Vatin' Jesosy Kristy ny fiangonana. Zay sa tsy zay aloha? Any zay mahatonga antsika hoe tena sarotiny be rehefa tsy milamina dia tonga dia ajanona satria ho avy Jesosy aiza mivadika tonga dia vady feno kilibelona tsy mety zany tsisy ketrona ozy izy Jesosy. Amen. Zay mahatonga antsika tsy mitatakolana matena fandresena fa zao tonga ny fotoana hinananao eo ambony latabatra. Alleluia. Matavy feno tsoko. Alleluia. Fa zao satria anazy toeran-difatsy atsika dia mila saina ianao vao tonga eto. Amen. Dikan'izay ambarako amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy fa ity volana ity dia volany fanasana. Alleluia. Volany fanasana. Alleluia. Izao no teny Jehova tena ny konfirmena. Ary Jehova tompony maro dia hanao fanasana ho amin'ny firenena rehetra eto amin'ity tendrombohitra ity. Dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika, efa sady voadio tsara. Amen. Ao amin'ny Isaia 25:6 zay ny teny fototra. Faly venao aloha nafaly ianao manao fa alleluia mafy. Alleluia. Tena hitanao ke fa tena hinana ny matavy tokoa tsika amin'ity volana ity manomboka amin'ity volana ity fa tsy amin'ity volana ity re. Alleluia.
tsara ny tombotsika e. Amen. Faly velonao sa tsy faly aloha? Amen. Ely zay, tenena hoe ely zay hoe da amin'izay inana hoe inana le sakafo eny an-tendrombohitra hoe alleloia. Zao mantsy le izy betsaka koa mitady mietaty tena hoe za mivavaka dia amaly amin'ny ara materialy Andriamanitra. Zay ny akabetsahan'ny kristianina. Nefa ny tena tadiavin'Andriamanitra dia hoe fifandraisana aminao aloha ny zava-dehibe. Amen. Zao le izy raha ohatra ka asaina ianao amin'ny fanasana anankiray dia impiry ianao misakafo. Ohatra hoe misy mariage anankiray dia asaina ianao dia impiry ianao misakafo ianao zany le asaina. Teneny eny telo na mitondra sasena tsy haiko fa indray mandeha anao voasa dia misakafo ianao amin'ny indray mandeha iny sa tsy zay. Fa ahoana indray ary ny fomba hahatonga anao hisakafo foana isaky misy fanasana rehetra fa tsy hoe anankiray fotsiny. Zay le secret men'Andriamanitra anao androany. Alleluia, alleluia, alleluia. Tsara ny tombontsika. Rehefa ohatrany hoe mitenitsika hoe tendrombohitra dia dika zany any amin'ny toerana avo zany fa tsy any amin'ny toerana ambany. Alleluia. Ary rehefa eny amin'ny toerana avo amin'Andriamanitra dia mireprésente hoe élévation, mireprésente hoe zavatra apetraka any amin'ny toerana ambony ianao, manana fisainana ambony ianao. Amen. Tsy midika zany hoe manana fisaina miavinavina, tsy fisaina miavinavina indraindray fisainana manameloka. Za fisainana ambony zany misy izy ny ten'Andriamanitra, misy finoana, misy fanantenana dia misy fitiavana. Fa inona ny ambony indrindra? Ny fitiavana. Matoa zany fisainana ambony dia fisainana be fitiavana. Tenena mana fisainana be fitiavana. Halleluia. Rehefa miakatra eny ambony ianao dia afaka mahita tsy efa zay na tiavako ny tompo hoe tena tiako be izy. Satria tamin'ny farany toetsika hoe mitaotsika aloha asain'ny tompo manao geste profetika mihitsy atsika ety amin'ny tanjika dia hiakatra tahaka amin'ny voromahery. Zay le izy. Amen. Tamintsika tao anaty ala dia nahita hazo be lehibe, hazo fotsiny hitatsika ao anaty ala. Fa rehefa miakatra any amin'ny toerana ambonitsika dia mahita an'ilay ala tsika fa tsy ny hazo hitatsika fa afaka mahita lalana kotsika. Amen. Amen. Ary eny ambony eny tsisy misakana, tsisy hazo misakana ny dina poto, tsisy poto eny. Alleluia. Ary zay ny akasitran'Andriamanitra isika miakatra eny amin'ny toerana hafa, miakatra eny amin'ny tendrombohitra. Alleluia. Tenenina manao hoe tsy mitenenao rendez-vous eny amin'ny toerana avo tsona hoe fa tonga soatra amin'ny toerana avo hoe tenena izy. Alleluia. 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 Aza mieritreritra koa ianao hoe tena tsy maintsy le zamay mivavaka be iny angaman'izay vao tena tonga eny amin'ny toerana avo tsia. Dia tsy maintsy zany tena afaka baka sy plus 10 iny angamba. Tsara mianatra ary mianara mba tsy ho vendrana. Zay fa zao voalohany Jesosy tsy nanana baka, Mosesy tsy nanana BPC. Eny mianatra Mosesy akandreo fa nianatra izy fa tsy nahita hoe nanana BPC Mosesy. Sa nahitinareo? Nahita venareo loha. Zay dikan'izay Andriamanitra afaka maka olona vari amin'ny tsy fahaizana ry makary amin'ny toeram-panjaka ry. Alleluia. Na misy na tsisy ny vola tsy ny vola ny olona satria ny vola misy foana. Tenena hoe misy foana ny vola. Eto Maurice zao misy foana ny ropi eto. Marina za sa tsy marina. Any Madagasikara misy foana ny ariary. Marina sa tsy marina. Any Europa rehetrarehetra misy foana ny euro na eto Maurice misy ny euro. Marina sa tsy marina. Dikany misy le foana fa zao le fahaizana, le fahalalana maka le izy iny indraindray hoe tsy takatra loatra le zavatra. Ndraindray misy mahatakatra ihany fa tsy afaka misakafo ny tendrombohitra.
Alleloia. Tsara ny tombontsika. Jerefy tsara ny olona tsy miaina amin'ny toerana avo dia ny lohany fa tsy ny rambony. Raha ny ao anaty baiboly ao Genesis 3:10 fa lohany ianao fa tsy rambony, ho tahina ianao. Alleloia. Zay tanao dia tahina, zay manosina anao dia hozonina. Ao anaty Deutéronomie 4:20 ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, lohany ianao fa tsy rambony. Alleloia. Tenena manao lohany ianao e. Zany lohany zany dia mitarika zany, leader zany. Alleloia. Fa raha ianao tsy mahay an'le principe, tsy mahay an'le fomba n'Andriamanitra ahatonga anao ho lohany, dia mbola mitazona an'le rambony foana ianao. Zay no mahatonga ny hoe fahalalana. Zaho zao nahita misy fotoana hoe olona miliardera mihitsy zany. Teo akaikiny tena miliardera zany olona zany, fa tsy nahay miaina. Dia vao tena toray zao ilay fomba fiainana ry zalahy. Ianao manana ana dana mba vidy Mercedes 4x4 fa tsy loka tsy tena. Zay vao zay ba zao mantsy ilay izy rehefa hoe ianao zao ohatrany hoe manana zavatra, mety toko zavatra tantanina ianao. Zay aza mieritreritra hoe misy zavatra anao hoe naniray azy, tsisy anao naniray azy. Fa zany hoe tsika fotsiny fihebebentsika anako, akanjoko, kirako, tomobila, zao tsisy anao naray fa n'Andriamanitra nampindraminy anao. Satria ianao tia mifatoky anao dia meko antianao sisy Andriamanitra tantaninao. Zay mahatonga ny hoe ny olona tsara foana miakatra tsikelikely, fa tsy tonga dia miana ty tonga dia any zay no miakatra tsikelikely, satria tsikelikely marina Jesosy ary mbola zazakely dia tombo zalahy anankiray ihany tonga dia olony dehibe. Nefa Jehova nafitsy ny lasa matytsika amin'izao. Izy Adama tsy nisy Adama zazakely zany, tonga izy dia efa lehibe, fa nafitsy tsy nisy expérience Adama dia tonga dia nanao n'izay nataony tao izy dia tonga dia tsika mivoa. Zay tsara miaraka amin'ny tompo. Mosesy zao tsy nahafantatra ny olona loatra, titanina hoe badalela, tsy nahay niresaka teo amin'ny olona, tsy mitoroteny. Alleluia. Fa zao safidian'Andriamanitra izy. Amen. Zay ke mahatonga hoe ianao zao androany ka tsoka hoe avily ianao ndray toroteny eto. Any ke tsy vonona ozy izy nefa tenin'Andriamanitra hoe hain'ino atao hoe mizavatra rehetra. Alleluia. Za tsy vonona. Ohatran'ny Mosesy mihitsy, za tsy vonona. Ndany ianao no manafaka ny zanaka Israely, ndany ianao mijoro ao anatrehan'ny Farao, ndany za tsy badahily. Dany meko anao iaroana, meko anao ty tehan'ity, ny fanatrehako miaraka aminao. Zay fotsiny ilayntsika fanatrehan'Andriamanitra miaraka amintsika. Alleluia. Alleluia. Zay mahatonga hoe ataovy mafy ilay relation. Natsoina ho leader Mosesy, zany atao hoe Mosesy zany, tsy nanana bac zany, tsy nanana BBC zany, fa fantatrao ny anarany hoe Mosesy androany 2024. Fa fiafirina manam-pahaizana reo tsy fantatrao akory izany mandaly teto tany teto fanisiona teto. Fa ny olona rehetra efa eo ny fanan'Andriamanitra dia tsarona mandrakizao ny anarana. Alleluia.